Molotra ny araba toko klasy toko vavy dia mbola ny ala izay malefaka ary tsy maro toerana trano no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amin'ny rapitso fa 1 ny volana septambra 2024 ary dia toy izao manaraka izao ny antsipiriany amin'ny toetrandro voavolavola. Ho amin'ny maraina dia hanorana malefaka ny faritra Antalaha, Analanjorofo ary mahazo ny faritry Toamasina sy any Atsimo Atsinanana any izany. Andrahoana kosa ny andro ny faritra Atsinanana sy Vadifavy-Fitovinany ary maina amin'ny ankapobeny fahorian'ny fisavan'ny Andianjavona ny aty amin'ny faritry ny Avoatany. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hipoitra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona manomboka amin'ny faritra Mahanoro, Vadifavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro tahak'izay ihany koa ny faritra Diana sy ny faritry Melankireny. Fa isy eo izany amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina ny amin'ny faritra Mangoro, Analamanga ary ny ilany Atsinanana Tasy Vakinankaratra, Amoromanisy sy Otmatsiatra. Andrahoana kosa ny andro ny faritra Sava sy Analanjorofo ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana ho amin'ny rapitso indray dia misy fidinany kely ny ambany indrindra satria dia 10°C indray izany any Vakinankaratra any. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny maripana voatombatomana dia misy fidinany kely ihany koa 5-10°C ny ambony indrindra hitantsika amin'ny faritany Mahajanga sy any Morondava any. Ny aty amin'ny faritry ny Avoatany 4 hatramin'ny 5 ny morontsiraka Atsinanana dia mandina ny 9 hatramin'ny 1-10°C. Dia raha hiampita ranomasina ianao dia hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Paris, Milan, Johannesburg, Comores sy Seychelles. Ifandimby ny rahona sy masoandro any Nairobi, Réunion sy Maurice. Ny faritry Bangkok dia ahitana orana tandrifin-drahona malefaka. Dia izay tompoko no azonao rosoantsika indray ho amin'ity alina ity. Mirary soa anao Zahay ary manome fotoananao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.